Fa miaraabantsika rehetra ny anaran'i Jesosy Kristy izay fiangonana Kriston Vasy Madagasikara anio alatsinainy 5 ny volana aogositra taona 2024 izao. Ampifaliana foana no izaranay anareo ny raosadimy famarinana izay nosoratan lehilahin'Andriamanitra Pasteur Krisoia Kilomi izay tsy hitsa fa ilay filompanorina ny fiangonana Kriston Vasy manerana an-tany. Manasanao ary amin'izao fotoana izao hifantoka tanteraka ny famelabelary lehilahin'Andriamanitra dia hoe voatendry anjaka. Amen. Ten'Andriamanitra ny andifanokafany eto dia nalaina tao amin'ny Petera voalohany toko 2 ny 7 vakito izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka misorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazafany mahagaga. Amen. Toy izao raha ny famelabelary lehilahin'Andriamanitra dia manasanao hifantoka foana ary. Amin'ny maha-kristianina antsika dia miaina fiainam-pandresena ao amin'ny Kristy Jesosy isika. Tsy zavatra mila ezahana izany izany no lovantsika ao amin'Andriamanitra. Mpanjaka ary mpisorona isika dia voatendry anjaka amin'ny fiainana. Halleluja. Tsy ny rehetra nefa no tonga amin'izany fahatakaran'izany tsy maintsy mampiofana ny tenanao ianao mba hieritreritra sy hiresaka ary hihetsika amin'ny fisainan'ny mpanjaka sady mpisorona manjaka ianao satria izany mihitsy ianao. Alleluja. Anao ny fanapahana reto tonga saina amin'izany ve ianao ary manaraka indray arany dia hoe ho lehilahin'Andriamanitra hoe ny mpanjaka dia manjaka. Tsy mangataka izany izy fa mampiasa fahefana amin'ny mampanapaka anazy. Izany tokony ho fisainanao isan'andro. Raha mbola tsy nisaina tamin'izany zany ianao teo aloha dia manomboka androany ianao dia aoka ianao hisaina amin'izany. Tsy miezaka mafy mba ahomby na ambinina ianao fa natao hampirelova amin'ny Kristy Jesosy ianao. Ny zavatra rehetra ataonao dia tokony aneho ny voninahitra ny mpanjaka sy fahatsarany. Amen. Vakio amin'ny Amplified Classique ny soratra masina fanokafana etsy ambony dia keo ary mandehana araka izany. Izao voalazan'ny boky Amplified Classique ary dia tiako ianao merina an'izany teny izany any an'izay misy anao any. Fa ianareo kosa hoe fa isika zany tao anampinasy hoe fa izaho kosa dia taranaka voafidy, fanjaka misorona, firenena voatokana, olona voafidy, fanjaka misorona, firenena voatokana hoe avereny ihany, olona voafidin'Andriamanitra ho azy, olona miavaka mba hanehoana ny asa mahagaga sy hanehoako ny hatsarana sy ny fahatanterahany ilay niantso anahy hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Amen. Amen. Mampalahelo fa misy ireo miaina ambanin'ny antsony satria tsy nanavao ny sainy ho amin'izany fahamarinana izany izy. Miresaka ny fahombiazana isika eto dia nefany misy hoe miresaka tsy fahombiazana ary mihetsika toy ny olona tsotsotra ny olona, tsy mahatsapa ny mahampanjaka azy zareo. Mitondra tena amin'ny fahendrena manomboka androany sy ny fahefana ary fanapahana satria izay no izy aminao. Mandehana ampahatokiana satria fantatrao fa mitondra heriny tenanao manomboka androany. Ho ny mpitory-teny toko 5:24 izay mivakito izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny tenin'ny mpanjaka